Dia penny rondra ainona ny feony ratsimy eny vony nantenaina Fatsoa Micheline Andry Nzaka ary ny mpanoratra mpandray feo Christian. Fa ahoana Ramsia? Je vais anao vao tonga? Fa ahoana Ramsia? Atoa tsy mba misy bonjour akory. Afa nahoana marina aloha izy zany. Zava-doza Ramsia. Tena zava-doza. Andao mihitsy hifindra trano fa tena salasy ty. Tsy zahoka aloha mitony tsara aloha raba dia aza vao tsara ny tena fandehany. Tena salasa re. Tena matoatoa. Fosy be mazelanjelatra. Matoatoa ho. Ka matoatoa zany reko matoatoa ho an'indray. Lolo. Angatra. Misy vehivavy manangatra ato amin'ity trano ity. Tena sahipetraka tokoa aho marina. Tsy fa ahoana marina ary ty. Andao aloha zery ny ravaka any amin'ny hopitaly dia asio hevitra ny fifondratrano fa salasy ty koa. Afa manahoana tokoa aloha iravaka. Efa mahasiaro taina tsara aloha izy zao fa tena mampagnahy be ahitra. Taitra mafy loatra tamin'ilay zavatra izy. Mba aza fa milamina tsara aloha ny tena fandehan-javatra nisy teto hoe mipetrasa dia tantara amin'ny atsipriana sy mba kolera tsara mihitsy. O Ramsia, hoagnao. Tokony ho tamin'ny folora sasany alina teo angamba. Voasanatory aho fa nijery filma tamin'ny tele. Roheniko hoatra nisy onona ny tseky zany. Tonga de niarina aho fa novonoko aloha ny tele dia niomagna heno aho. Hoagnaoko. Niditra ny hazakazaka avy agny ravaka sady niasy vozeo. Fa nisy inona ho aho. Natao kosa dia mpangalatra tafiditra. Misy matoatoa. Misy lolo ho siny sady tonga dia niatoraka tainy agniko izy. Sa hitako izay hatao fa taitra mafitro aho dia hoagnaoko. Nandramako no hidina tamin'ny telekomanda ny varavarana fa mainy aiko. Dia ahoana? Tafasangana hiany fa hoatra nakifitro izany ravaka dia lavy teo aparafara. Iny omagna hanidiny varavarana iny ary nahatazana an'ilay zavatra. Dray, hoagnao. Tamin'ny dia nivara hosagna aby ny tainako manontolo. Isa na opa na vavaka ary voateny fa hoatra ny mehikely izay tsy alahaka dia lasa. Dia ahoana ho ilay zavatra? Aho angaha sahy nijery koa. Bebea. Zay ro mba asy vozy saroko dia saika sitrika tao ambany farafara aho fa nisotony ny ravaka. Ka tsy niteny ve ilay zavatra e? Tsy nisy ny zavatra nolazainy taminareo? Sa taminao tokoa ny leloko eo agnao mba. Ay ro asahiko isainy feonangatra izany Ramsia. Raha zany Ramsia. Firy taona nefa izay no mipetrahako teto fa tsy mbola nisy feony zavatra ohatr' izany mihitsy aloha teto e. Fa dia nisy remose tefy. Dia tena nisy lolo ty trano ty. Dia efa nasiako lakroasy sariny mason-dahy perabo zao ny varavarana. Ny onona manao hoe vasisy enasene vakina disike embokaravo seve. Aho ndray dia samiditra amin'irainy fa aho. Fa ny ahy dia mason-dahy pera ihany ro fantatro fa mitazona ny lakile. Tsy lakile ny lanitra ro azy fa izy vianana lakile antina ny tranonao roba. Mandoro fatam-boly sy vakina disika ihany isakarivo fa izay no fanaon'ny olona. Aya. Resaka amin'ireo masera karmelita aho izao dia hanao vavaka. Dray, inona izany? Zay ariny ianao. Mitsisakisaha anao sy dia reko ny ao ambany farafara sitrihako. Ny varavara ny garaso ny tsofony rivotra sia. Adiniko ny nanidy azy. Ary aza dia taitaitra sarita ohatroloatra ny mosy e. Ndray nakimaza aza Ramsia sa miady amin'angatra koa. Masombavy ve moa mason-dahy zao ro mpiaro amin'ny avelo. Masombavy barba mpiaro amin'ny varatra.
Masindahy roka mpiaro amin'ny aretin'ny mifindra toy ny sida. Masindahy antoany dopadopa tadiny zavatra very. Ia tokoa re, tena hividy medaille sy lakroa aho amin'ny lahady koa. Andao jery andravaka any amin'ny hôpitaly ary sika. Rehefa avy any vio tsy hito ihany sy ato. Eny ary anaka, entony resaka ao fa mihaino anao ah. Misaotra mopera, efa nitantaraiko anao tany amin'ny hôpitaly ireny mopera ny zava-niseho nataitraka na tonga ny fidirako hôpitaly iny. Tsy niverina amin'iny intsony aho fa mikasika ilay matoto mihitsy ny tiako ifandinihana aminao. Ka mihaino anao ani aho anako. Niara-nanao fanadinana hidirana amin'io televiziony diocèse io izay Stefy. No heverin'ny zareo mpivady izay dia niara voaray ary tonga dia nalefa nanango-mavao tany amin'ny JMJ tany Tomasiny iny. Azafady kely ravaka, dia nanaiky izany fiheveran'ny olona nareo mpivady izany ve nareo? Samy tsy nanaiky izay mopera nefa samy tsy nanao fanamariana fa samy tia ilay asa. Ny fanaraka tsara fotsiny izay hatreo ampiandohana fa tsy ny mpifanenina mihitsy. Toy izo ary hoe ny tantaranao? Dia roso ny dianay mopera, ny sakafo ataondro tao atsapanana Brickaville. Hatreo anefa dia niovy tefy, sady tsy be resaka ny lasalasam-binany izany. Efa tonga tany Tomasina vao mba nambarany tamiko ny antony. Ny antony hoe ahoana? Nisy tovovavy efa nambarany olona taminy hoe maty, hita nitapoka tanaty Mazda ho an'ny Tomasina, ny sakafo talohanay teo atsapanana ihany koa. Nisy fifandraisana taminy ve io tovovavy io? Ie, nifankatia mihitsy zareo mopera. Na dia tsy nanambara loatra ny marina tamiko azy tefy fa somary nanafiny. Fa naninona no tsy nalainy vady? Nahazo vadimpianarana tapoka ho any ampita izy, dia toa hoe nalaindray ny tampotapoka teny Ambositra hono. Tany manko ilay tovovavy io no mipetraka ary hitefy nanao stavy tao amin'ny Beoata amin'izay. Tany ampianarana hono arantony nandeha izy, tsy nisy veloma, tsy nisy adresy na numerona telefona ny fanomezana. Toy izy hoe? Tsy nahenona nandre nikasika io tovovavy io mihitsy izy nandritra ny telo taona angarangidina ny anaran'ny tany velany. Vita ny fianarany dia tany Ambositra ny nalehany voalohany, tsy tao intsony aranty. Dia nolazain'olona hoe efa maty? Izany tokoa mopera. Kanefa tsy maty indray fa io hitany tany Brickaville io? Eny mopera, sady dino ho an'ny Tomasina na ny fiarany tondra azy na izahay. Dia nifankahita tany nareo? Ie, fa ny nampalahelo dia marary ilay tovovavy. Marary ahoana? Tsy nanambara taminay ny tena retiny ny dokotera, fa ny marina no lazainy anay dia hoe andro visisa velomany aranty. Fa aretiny inona nefa ny nahazo azy? Dia tsy fantatray mopera. Dia nanahoana ny fifandraisanareo? Mahagaga mopera fa na dia tokony nankahala ny aranty azy dia toa nifankahazo avy hatrany izay raha vao niaraka. Mariko anefa fa nanjary raiky petita amin'ny tefy Izany hoe tokony rafivavinao izany izy? Tokony, saingy tsy izany no seo. Namalifaly sy ny karakara azy ako. Izao mihitsy no nampitady ny fanafody nilana tamin'izany taty Antananarivo sy ny atoka ny vidiny. Ay! Tovovavy tsotra sady sarika, mahafatifaty izay aranty. Arak'izany anaran'izany na bika aman'endry, toetra, hatsara-panahy dia zavatra misongadina arantin'izany tovovavy izany. Toy izy ny tantara? Dia niala nenina ny dokotera tany, kanefa indrisy. Maty ve? Mbola tsy tapitra ny aina izy niala avy tany izay, saingy tsy nisy antenena intsony ka dia efa nentina hody any aminy any. Efa lany aika ny dokotera. Dia nentina nody tany Ambositra? Dia ahoana? Dia nivaly lahatra ny momba ny aranty mopera, satria tsy nety iresahana sy ilazana ny momba azy intsony tefy. Avy sahala amin'ny maty rehetra hoy izy. Dia niamafy amin'izay ny fifankatiavanareo roa? Izany tokoa mopera. Ato ny mariazy. Afaka roa volana raha tsy misy ny sampona. Atiano ataony raha rahanareo? Any fandriana mopera.
mpianatra tamin'izay sekoly-ndry frera tany izay tefy taloha. Toa hoe nisy trano itokanana amin'io sekoly io afaka 2 volana. Everiny ampiarahana amin'io fitokanana io ny marazinay. Dia tonga avasoa izany ny andro mahafinaritra anaka. Ka ohatrany misy problème mopera. Problème inona indray? Tsy manaiky anaovana ny mariazy miaraka amin'ny fitokanana io angany any fandriana? Tsy ny amin'izay mopera. Eny e, mbola hidina hiresaka any ihany aloha tefy fa misy inona ravaka? Mopera, Iaranty angela tonga tany an-tranonay indray alina e. Iza? Iaranty? Ilay tovovavy efa maty ve? Izy tokoa. Jerzy Maria Josefa, io amin'ny fiadenana farany kiala kely tia miteniteny foana. Tena izy dia tena izy tokoa mopera. Tena manangatra raha. Tena tia loatra ny tefy angamba izy ka tsy nakasitraka ny vadianay. Dia io izy miverina io? Izany tokoa mopera. Kaloha. Dia ahoana nefa mba hevitra tefy amin'izany? Tsy teo izy tamin'iny fotoana ny sehony Iaranty iny fa nanao tournée. Izany angelina tonga tafandriana tany e. Rehefa tsy eo izy mandy dia iangaviany namany roba miandry trano any. Ka ahoana ozy rehefa nilazana fa Iaranty io? Eo indrindra sika izao. Tsy maty izany noho ny Iaranty. Mbola velona no any fa afenina azy. Afenina iza? Izao hoe mopera nametrahana fanontaniana. Fa nahoana tokoa no afenina azy nefa raha mbola velona any tokoa e? Mopero, tsy mba olombelona anie izay hitako izay e. Tena angatra, avelo. Fa ahoana no ino tanteraka an'izany? Raha olona iny mopera, ataon'iny tovovaviny ahoana ny andeha irery amin'ny andro alina? Ahoana ny ahafahany ny trano tsara hidy? Ahoana nefa ny fahitanao ny endriny? Tsy endrika Iaranty ve? Tsy voamariko tsara aloha fa diso taitra loatra. Izany tokoa? Izany no izy mopera. Itefy anefa dia miziriziry fa hoe tsy maty hono Iaranty. Mbola velona hono izy. Andeha hitady azy hono izy. Hitady azy aiza? Asany. Marina tsy hanenjika velo izany ny anao laiko. Ka inona reny tokony atao mopero? Raha sarotra ity anaka. Ny mety angamba dia tsy tokony ho taitaitra alohanao satria sao dia manimba ny toe-pahasalamanao. Faharoan'izany tsara ihany angamba ny anaovana ny famotorana mikasy izay tena nevarany Iaranty. Izany ve? Arono mopera. Mbola tsy nandalo taty ve raoba? Raha opiza? Ilay namako niarana hitany avelony Iaranty mopera. Nilaza andalo akara ny voasina sy hijery meday aty aminao mantsy izy. Mbola tsy nandalo ka? Dia inona tokoa moa izany mopera ny tokony atao mba tsy hiverenan'iny lolo ratsy intsony? Dia mahereza mivavaka anaka ka inona moa no azo atao eo e? Fa raha mbola miseho aminareo fanondroana izy dia aza taitaitra ianao fa milamina tsara mba ho afaka hamantatra izay tena marina. Avelo marina ve sa olombelona fa misy misakana ny ionanao amin'ny tefy? Eny ary fa dia misaotra indrindra mopera. Soavaty ary dia mahereza anako. Hiany ary izy roa. Ny andro ty efa mihamaiziny. Ny tainy ty rery sy ambosy lambo. Aza hitako kosa tonga rainy fa mahatory ihany. Vo misy mason-dahim-pera ve ao le aza? Hatao ambany ondana koa. Toa sariny ve ito Rasoamanarivo sy ny any katekista tamin'ny fiofanana batemo ro ty? Zahay kosa angamba. Mandroso rehefa aza mihevitra hanao sangrasy mampatahotra eo mitoerao rehefa sahiditra. Fa aiza daholo izay olona? Fa ianao tia indray aloha sy avelo fa aza dia taitra lahy raoba. Izany entona magnitra ferina izany ve dia ho rano magnitra avelo? Avelo ve ho magnitra? Maninona? Fanakaizy Monsieur Tefy? Nga tsy mipetraka tondro zareo? Mba mangafeo lahy izany vahiniko rery izany Sa voero zareo ary hatairo lalanao no... Ka
Mandona avety aho tsy misy mpamoa dia niditra avy any an-dakozia. Savo eo ry zareo fa nisy avelona mangena izay marety teto dia voalasa zery fandroahana azy any zareo. Toko mba ho namako eto izany ianao mandra-piverindreo. Moa sao dia matahotra koa anao. Fa io moa anao i aloha. Namany tefy a. Namany fosiny ve moa namana misy fanampiny? Namany misy fanampiny ahoana? Mba be vazivaziko io ianao ty. Nasaika ho maika aho zaho tô mahafinaritra ery ny miresaka aminao. Ny miresaka fosiny vary mahafinaritra anao moa ny sanganako koa. Sory mariny resaka fa raha zaha-pera azy sahaninona. Fa iza moa ianao? Raopizaonina fosiny tsy misy fanampiny vazaha. Iza? Raopizaonina fosiny tsy misy fanampiny vazaha. Anarana ve izany lavabe izany? Raoba kambo ny fiasoanahy. Sady chauffeur ro mpiandry tanàna. Fa ianao ia mipetrapetraha moa aloha fa hafa ho avy izay ry zareo. Andraso kely eo fa haka brike handrehetako sigara aho. Konakay are. Sa maninona ranona ry ataoko afina andray a. Kokoko. Pas encore ve? Sa kiafina ambany farafara nge mba nahteny a. Ndry arenina kory mampitendreran-droa be hoe. Aza mitapitapy eo rehefa fa mahasositra. Fa ranomanitra an'iza reny mahamerivery izany e. Fa napiditra an'iza tatindray raha oba. Ny azo demoiselle hiambina velo aho fa naharitra ela loatra agnareoko. Demoiselle iza hono izany ray olona? Izany heninareo izany ny fimagnirany. Mamerivery kosa ane izany e. Marina tsy ohatry ny efa reko izay ranomanitra izay. Ahoana roba? Lamina tsara ve ny tanànanao? Nakay ary tsy alanin'igny teo. Ikalan'iza? Fa tsy mba reny tefy ve izany ranomanitra izany e? Henoko aby izany. Fa izany vahiny sy teto izany a? Ka ngah fatako akory ny agnarany. Laozako kely nakabrike handrehetako sigara tany an-dakozia dia izay nazavona ohatra ny avelo koa tsy alanin'igny. Tena tsy vahiny amiko aza ny ranomanitra izany e. Marina tsy izay ranomanitra izay mihitsy koa ilay henoko indray alina iny. Indray alina iny? Tena izay mihitsy. Marina tsy miverina eto indray ilay izy ry tefy a. Tena mbo kozy kosa raha velo izany le teo e. Olona nofo sy raha le teo ry zareo a. Ohatrotra ny ahoana ny poziny a? Ora tefy a. Fa hiverinao adaladala ve aho e? Akaiza nisy izany e? Oka aloha. Aza taitaitra agnareo. Nakay ny tateliko teto. Didimbisika. Andraso hoe. Andraso fa misy sariny aranto ato. Sariny a? Andraso a. Ty eo. So dia ity olona amin'ny sary ty no vahiny roba teo. Ay ahoa. Hoay. Teny ty tanteraka. Loza marina. Io ve ny vahiny niseho teo? Voalazanao misera tefy. Dray marina. Nandalo toy indray ny ianao ry tefy. Tena nampandroso ny resaka tamin'ny matotoy ianao raha oba. Tena io ve ny teo roba? Eka ho aho. Fa ahoana? Hainy blema. Olony efa maty io. Aza mampatahotra heo andragnareo. Tena efa maty io raha oba. Io ilay ny akanjo fotsy tamindray alina iny. Tsy mba tsaroanao ve izany ranomanitra izany e? Fa baraka aho marina. Lozy ty. Dray. Marina sy hesika mba amin'ny aretina mitaizahy. Fa manana aretina mitaizinina koa raha oba. Sa voafantatra aho ve? Fa fototra aretina inona ny andraoba? Makafoka. Hoay aho re mihesika e. Marina sy anao vevibato haingana aho. Marina e. Angalao ranomena raha tefy. Dray marina. Hitaneo telefotra sy voanjo manga aho le resy fa voa. Fa maninona koa ty no midelira vetivety teo? Dray. Maharary ny lohako e. Vonzeo aho e. Vonzeo. Fa maninona vetivety teo io ry tefy a? Akany vady-po angambany ianao fa taitra loatraka. Sa izany marefa modoragna. Tena lasa ve moa voahiveriny eo le izy. Estomopera na angalao mpiandry hametrahany tagnana fa tena nidiran-doza re onina. Nresaka tamina velo.
Marinina fa aza tia mipetipety eo roba. Andehana aloha mamonjy fandriana makamaka iny. Fa anakay aloha izy teo hoe zay ireo sara agny rehetra agny fa sao dia mitapifipify agny iny ko hanahira reo sy efa maty ny ziro. Fa ahoana ny felany teto? Naka brika tagny an-dakozia ary aho dia sy atagny dia sy tato koa izy. Ka inona no hevitra azy tefy a? Aleo aloha ampandreny polisy anao savaontrany dia ho hita eo ny hevitra na hijanona toretisika anio na tsia. Tena sy maintsy andrasako eto tsy halaniny misefo sy mahalala eo. Tena oniny fa savelo zany. Mety misy politika kotrehiny aho izy mody manao sarina velo. Eto mihisy aho riandro izay voany amin'io banky io fa tsy misy magnaika an'iray mody fanirainy fotsiny aho hoe avy manao hotairo ny fitiavako mbola matory sary rangaka hoe mahafinaritra ny miresaka aminao hoe inona ny resaka hafinaritra eo fa ny bika manendrika eo misy ry siaritra. Mbola izare izany aho manao tenue de sport sy maillot de bain izany. Ohatr'izao ny vue de face, tahaka izao rehefa profily. Zaho mihitsy le hoe emboho mahefa hatrehy mahavita. Fataonla izay e, 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 fataonla izareo bamilay e. Mipetra tsara raha zoko fa zamba ny ankizina eny ianarana kitikitiana eo a. Hoay le ty fa mba fahefana tairo ahafahanareo maneritery ny amboa kely tendako. Averiko fandroany a. Aza mba ny fofombadiko eo any ianaranareo adalaina fa maratra koa nareo a. Fofoninona? Moramora kely ty vava ary zandro fa sao ndaovana patanty a. Ataoko inona koa izay fofonanina nareo. Aza mody fanina eo letsy a. Akamako angely sipana presanareo teo iny e. Akamako aho akamako. Avelona inko. Ary andana ranganareo mandeha agny fa sao miheno sekrenay rehefa tonga eo izy a. Ory le tia. Tsy miplaky aminareo a fa maratrako eo nareo aho a. Maratrako nareo raha mbola misainina amin'iny fofombadiko iny. Zao no izy ry zandry a. Tsy aho mihitsy aneny nagnadalan'le tovavy teo iny fa izy ro tena mikôty ahy. Efa tena mitafihiny mihitsy aho tany an-tranonay maly lahady arivo. Tam'izay izy no nibisika mangina tamiko hoe mahafinaritra azy hono ny tenanay. Olo-kendry ve moa bac direkta hoa I love you, je t'aime, te quiero. Amin'ny teny pirenena telo samy hafa e. Oviana olo ny tany aminareo? Iolia. Sa izany olo zany kosa aloha ny lohateniny eo. Fa iza? Iaranty le izy a. Ary heveriny ao aminay fa efa maty tamin'ny herintaona azy izy iny. Mahery tokoa ny fitika dia iny izy niveriny mitady ahy indray. Aza mba soparana rangahy ny fankatiavanay a. Tahin'Andriamanitra sy ny razana nareo. Mipisoka ve ty bantisa matotofanina fotsiny io? Fa iza ny resahitra zoko zany? Le tovavy mipataloha jina sy manao t-shirt maina teo ve? Soa siany fa ny tety velany fotsiny no hitan'le ty fa saika ny lazady teo ankalamazana teo hatramin'ny bakira sy ny mosa sy ny hahangamba sy ny mahalala fo. Tena mitapy le ty. Mandy mitapy ty ry olo fa tsy norma mihitsy a. Ary zandry velo samba matahotra velo. Avelo any iny dia mba angoso. Zay dia mba milaza fa rehefa misy meday agny na sarymasina dia mahiny fa handry agny am-pasaka agny nareo sy alina zay vao tera zavatra eo. Mba akozy fa tena mivahy ty ka. Sa ve misy joba mitovy amin'ny olo fantany ihany e? Aleo rangaha presana. Fa taiza marina nalahany sehan'iny tovavy iny e? Mitady hanao arrangement angamba raha namany ty fa toa ny hanalefaka. Zany rainy ako mba be trerotrerony eo. Efa hoe izy koa nanafika anay tany an-dragno. Mody le debanay no nataony fika hoe fitadiavina. Kanzo vao nahita ahy dia lasaka mba amin'ny le ty koa moa lesy be question eo.
Ko saika voalazako en kolera ny feonana ile tia. Sao dia mba olo-kafa ny hitanareo tamin'izany e? Io lenge ka sy nihesika tao e? Ao ngaha milaza hoe olona. Zay angery mahasamy hafa ny blème masiky e. Ny anao olona rolagna fa ny aha velo hoe zehiko. Olonareo tagny an-dakozinareo tagny foana fa iaraty kosa ny taty amiko. Iaranty? Zany lohateny lesy a. Ataoko inona koa izay olony lahagny. Hiala fa tena sebasainy ty tary ty ka. Ka ny simba azonina kely fandroany amin'ny vozona kan sa tany lazy zany hoe biby mihina sakay ny banda rehefa mifadika. Nga? Azafady razoko fa... Sy isy fady zany rangahy tia. Tairogala aloha amidy savony anasana ny dia tananareo tamin'ny akanjoko teo. So mba miala pava nga very la vitavita foana isaky rilezy nataony lahy teo iny. Ao ka razoky. Aleo hoany zany fa hay tsy olony enjehinareo fa avelo e. Ka hezehitro miaraka amin'ny avelo koa zany olonareo zany. Zay no endrikendrehanareo aheoko. Lasa haritary fa veloma. Miverainy lahy re mafy le tia. Sa misy matahitra ny lahy eo. Avelo aza lesiko tiako zay lahy ndray roiny. Wai aho reveriny eo tokoa le ry. Ave sahy lefa. Verainy lahy hoa fa sa misy milefa amin'ny lahy zany eo. Ay anefa ry lalana soana reveriny eo tokoa le ry. Verainy hoa fa hitako ny lalana le tia. Lasa fa natakitra le tia tratra ny vonivorona. Tena say aranty marina vele isipasitako teo. Tena olo-kafa mihitsy iny angamba matoa sa mahalalahitro a. Re aranty iny a. Sy maintsy hafanany no fiahy dia sahadiny mitro aho. Aza hitako laika sa izy. Sady magnenjika very lahy zany raha oba ro magnenjika aliko. Iza koa ary zany. Aleo serena haingana so dia le tena izy. Aya hoe. Soratefo le ty. Allo? Aho madiny ty. Salama ve? Hay tonga. Arabainy zany tonga somasara. Tonga mahazangy zany reo. Roba, aty amboraso. Misy vaovao be nge. Vaovao inona? Ny amena ve ny ranomasina moa hita tao i Afrika? Tsy zany ary sia. Finna? La zao marefa za mampitebiteby eo. Hay ravakay a? Ny amin'ny hotely ipetrahana izy a. Fa nahoana ro vela rery agny izy. Fa maninona agny amin'ny bory ho agnao. Re matahitra rery agny amin'ny hotely agny iny dia sa misy varany akoriny mba hoe manao vakansy. Aza tapahany sy aloha ny resaka fa lany ny krediko e. Fa sa ilimité ve agnao? Lazao amizay ary. Nahita ny aranty a. Te mandanja rasy. Vena? Vao eo e. Kozy ve? Tena sa izy zany le teo. Tena fofonanina ny razoko zany. Nareo le izy razoko fa maso ava. Allo? Tohizo fa liegna aho. Allo? Tapaka ve le ty e? Fa ahoana ndray zany? Agny zany le ty izy a. Tena sahonina fa avelo re zany. Ary ry zareo ry tohizany fa sa aho. Kony ako ve moa dia aty ihany ny meday ako ary ho asaheny ahy eo. Aloha hody fa so veriny eo le razoko ny olo teo. Misy vaovao ravaka. Vaovao inona? Zao koa nge manana zavatra ambara aminao e. Ka mitony tsara ianao fa aza taitaitra e. Vao mitovy amin'ny ahy koa vareny ambarany tefy. Lazao rery tefy fa inona mampiatraotra anao eo a? Vaovao tsara ve sa ratsy izy zany? Vaovao momba ny aranty. Io ary le efa nahiko. Tena nahita azy tany koa ngambo tefy. Tena tia mahajanga maro ny kalaniny. Ny fampiresaka nareo. Tsika. Fa ahoana fotsiny? Ny hodikodina tany amin'ny bora dia variana ny jiro mpivarotra efa miomakomana amin'ny masikita sy ny zo isan-karazany. Amidy amin'ny ariva no sendra ny tompo tampoka tamina seza soma anankiray izay ny masoko. Misy olon-droa teo.
mpianaka ny fijeriko azy fa lehilahy efa nahazoazo taona ilay rangahy ary Iarantiny ray. voalazanao. Ka naninona ny tsy nataonao avy hatrany? Ny salasala kely ny ahiasa olon-kafa. Dia nanahoana? Dia niala ilay seza zareo ary nanantona ilay fiara kely tsara tarehy teo alohan'ny seza nipetrahana. Saika iantso fa ny salasala indray. Dia niditra ny fiara zareo, nitodika ny anavaratra ilay fiara. Atako natao ambadika ilay rangahy nitondra ny fiara izy ka tsy tazako tsara ny endriny. Saika hiazakazaka ny endrika fa tsy nijiko niodina teo amin'ny bababa ry zareo dia niverina ny anatsimo nandalo aho. Tsy dia nijery naharitra izy fa noho nitandrify aho dia nitsika sady nanao ilay famantarana nitantarainy tamiko taloha tany Ambositra. Famantarana ahoana? Rehefa nifanondra vanina no akariny mampifandray ny molotra roa dia midika hoe te hiaona aminao aho fa misy problème ka tsy afaka. Dia nanao izay famantarana izay ve izy? Izay ny marika voalohany nataony. Somary niodina hijery azy rehefa tena hidify dia tazako tsara fa nosoloiny fanondra vy ilay zista teo. Izay ilay hoe tianao ah? Taizany nalalana ho an'izany. Efa nitantaraina tamiko tany Tanàra izany ah. Anko natateraka fa ianao angaha inona? Sady tsy vitan'izany ihany fa nisy inona koa? Asana efa nitantaraiko anao fa manana firavaka sary gitara kely vita amin'ny hazo tsara tarehy izay izy. Voakaly ny mpanao sary sikotra Ambositra? Ie, tsy mitsaraka amin'ny mihitsy. Io no atolony an'izay olona ho vadiny. Hosikiriny amin'ny gitara io ny litera fiandohan'ny anaran'izy sy ilay hotiafiny dia apetrany amin'izay toerana mora ahitan'ilay olon-tiany azy. Nanatona ilay seza nipetrahany zareo ary efa lasa ilay fiara. Ary ity gitara ity no hitako teo. Inona ireo litera voasikotra teo? Ny anarako sy ny azy anaty sary fo anankiray. Azafady hoe TCA, izany hoe tefisiaranty. Tefia, BMW beige ve ilay fiara? Ie. 3648 TAK ny laharany. Tsy voamariko fa taizany nataonao an'izany. Tamin'ny firy aloha izany zareo hitanao izany? Tamin'ny 5. Tena tamin'ny 5 marina satria tsaroanao tsara fa misy fanairana amin'ny 5 ny telefoniko. Tsy ahavariana ahy any ampiasana. Tamin'ny firy hoe? Tamin'ny 5 marina mihitsy izy izay nanao ilay famantarana voalohany tamiko izay. Fa ahoana? Tefia. Fa ahoana? Tena mahagaga izany. Fa misy inona? Fa angaha hitanao koa izy dia taiza? Tany amin'ny lalana mivoaka ny tsenan'ny Mahabibo iny. Dia tamin'ny firy? Ka eo mihitsy ny tena mahagaga. Nasiako fanairana amin'ny 5 koa ny telefona satria eo any miantso anao manaitra hody fa sao dia variana loatra amin'ny asa ianao. Ka maneno mihitsy ilay fanairana no nandalo ahy ny BM 3648 TAK iny. Taitra be ilay tovovavy tao amin'ny devant nahita ary nakariny teo amin'ny olony toy ilay nambaranao teo ny fanondro ny havanana sady nitsiky izy. Saika niazakazaka nendrika azy fa be ny fiaraka voasakana ry zareo koa sady nandeha mafy. Voadonako aza ny etam-baritrikala kely teo alohako ka voatery niondrika ny alatsiny taminy ny fiara efa nisosa mafy. Io laharana io sy ny loko ary ny marik'ilay fiara sisa voatanako. Tamin'ny firy tsara hoe ravaka? Tamin'ny 5 marina hoa. Izany hoe sady hitanao tany Mahabibo izany Iaranty. Tamin'ny fotoana io no hitako tany Ambory ihany koa. Tena izany tokoa. Fa misy Aranty firy le retsy ah. Tefia, tokana ihany saingy tsy olona intsony fa fanaka afaka miseho amina toerana roa samihafa. Fa nahoana e? Nahoana dia manao sanga mahery amintsika toy izao izy? Inona ny ratsy nataoko azy? Mitony aloha ianao e. Mitony tsara fa tsy ahitana ny marina ne izao fisavoritana izao e. Tsia, ravaka tsy maty izany Aranty. Misy antony izao e. Tsy maty mihitsy izy. Tsy avelona matoto izay hitako tany Ambory izay e. Ka tena izy koa anie izay hitako tany amin'ny tsenan'ny Mahabibo izay ry Tefy e. Mety olona mitovy aminy angamba la hitanao ka. Dia olona mitovy ve sa izany diso fijery e? Efa miasa loatra ve ny saiko ka izay mitovitovy amin'ny rehetra dia veriko izy daholo e? Tena diso fijery ianao ravaka. Ilay hitako tary ihany no tena izy fa olon-kafa angamba izay hitanao tamin'izay.
Iza koa ary zany. Raba, fa inona koa ny an'ilay iny? Allô? Allô Ratefy? Izaho ihany ty ry fa ahoana? Ka misy vaovao be ty e. Vaovao inona e? Aza hitako ilaza loza koa Raoba. Fa misy inona Raoba? Hitako taty aranty an'keo e. Zay ary le efa natahorako. Allô, inona tsara? Hitako taty ho aho iaranty e. Nandalo tamina fiara teo amin'ny devansika teo. Fiara manao ahoana? Fa tadidiko le izy fa variana nijery azy ny sikisiky be re aho. Fiara manao ahoana? Tsy tadidiny se ve ny numerony? Ay re fa samborako marika efatra be zao agneritreritra ramose. De izy rery ve? Anontaniho azy ry Tefy ny lokon'ny fiara. Misy rangahy somary efa zokonjokony igny midaroka ny vamma. Garda velony angamba izy iny koa. Inona ny lokon'le fiara? Mitovy amin'le sortako voan'ny fidiny igny. Benza ve? Besy ve moa izy igny. Ve mahalala karazan-doko loatra fa rehefa tadidinareo ny lokon'le sortako tamin'ny fripa igny de hoatran'igny. Ie, benzy tokoa re le lokon'ny shortan'iny a. Voazizilina be le vamma he. Tamin'ny firy no nahitany sy azy? Tamin'ny 10. Ndeha hanidy vavahady toy ny mahazatra amin'ny 10 aharo nandalo izy. Allô? Allô? Tapaka. Tany Antananarivo ihany koa zany ny ianao. Tena tsy olombelona iny ravaka. Tena mahatoato. Fa ahoana mariny zao e? Tefy a, zao no izy. Tsy maintsy fantaritsika ny hafarany aranty avy any Tomasiny. Tsy maintsy tadiaviny ilay mpiasan'ny tele nitondra azy sy ilay padra nilaza ho fianakaviany. Tena marina tokoa zany. Aiza nisy olona iray iseho amina toerana telo samihafa amin'ny ora mitovy. Ka aza mitolefika toy io fa miomany. Aleo isika miakatra ny hariva ihany. Sady misy avy eo any Komoro androany alina ny valora sasany. Apirina entana ary aho fa miomany ianao e. Aiza foana ary Tefy, ny andro ty efa mialina. Marina tsotra ny hafahafa zany. Aza hita ka alina be vao tafody Tefy androany. Marina tsy matahotra zany. Ohatry ny mandrela fofona ranomanitra aranty mihitsy. Hitompoko vavy aranty mantsy. Zay rehetra nanontanianay mantsy ny tany ambositra tao milaza ho tsy nisy nahita azy tsony. Tsy izany ve ny nandao ny tany e? Marina tsy tena mamerovero mihitsy ilay ranomanitra ka. Sa ny saiko mihitsy ve no efa misy fahavazana ka mamboly zavatra tsy misy eo? Marina tsy mampianahy ahy zao ka. Aleo mihitsy arosoana Raoba. Raoba! Raoba! Ho avy aho e. Fa hoana? Fa misy inona? Ary fofoninona indray zany? Ka izany mihitsy ny atsoko anao. Enao zany? Henoko koa. Sy bia marero efa nahenoko an'izay le ty. Sipa. Ranomanitra tompoko vavy aranty zaiko sipa. Ranomanitra ilay velo teto tamin'iray alina ry tokoa. Eka. Fa tsara hanitra ny avelo rehefa ohatr'izany aby a. Fa teto indray angaha? Mety atatrano ato angamba izy matoa mianaka ohatr'izany le ranomanitra. Aza mampatahotra ahy eo andragnao. Ny medailako hadiniko amin'ny dosy. Ny saromasina any amin'ny akanjo sasany bozomena. Resa mahadiso. Andao mba hiaraka haka ny medailako any amin'ny dosy asika koa. Dray. Marina sotra ny marimaritra sahady ny tainako zany. Ndana aloha ianao maka an'le medaille any amin'ny dosy fa haka fatom-bolo sy fingotra ao dorana. Sady ny fofombolo may aloha tena kontra n'izany manitra izany io. Andao mare hiaraka. Aho andro aloha. Mitranga rehefa faza manao adina velo misitrisitrika agny. Rehefa mipoitra eo igny dia samy manao famantarany hazo fizaliana. Sady averimberiny antongonina ny hoa. Tompo sy mendrika nidiranao ato amiko aho. Marenina Raoba fa aza miteniteny foana eo a. Andraso eo fa haka fatom-bolo sy fatapera. Ye, mangala fatopera sy fatambolo hainga nanao.
tahak'izay lahy mbola tagny mazanga foana ianareo dia sandrisina angelingeliny atoy zao ty fahatanangatra ty. Dia agnareo mihisy angamba ro ataony andro masom-pokon'olona eto koa. Izany dia vao tonga agnareo dia manitra velo ny tanàna koa. Tena mahagaga tokoa Raoba. Tena tsarany izany le samy hitanay sy tefy tany majanga. La hitanao ny serana taty no izy dia nandalo ny tsikilo anay fotsiny. Rehefa tsy nahita dia niodina aloha. Tena izy ihany izay hitanareo tany izay koa. Fa agnahy ihany ny avelo ravaka. Feno azy aby ny tany aman-danitra. Eno fa na dia ny fasana sy ny habakabaka azy. Andala ho haingana le zavatra fa hoatra efa kaiky ihany izany. Andraso vetivety eo ary aho. Ary ampisehoy amin'izay ny mahabanty fahavian'ny lahy Raoba. Sy mifezaka na angadolo na maty na angadrano mipoitra eo. Ity tena tsy misy sary masina ty aposy ty zao ny tena loza. Oka aloha fa mbola posiny onona. Akiandro namana ngaina teny meloha. Dry. Vino n'igny aferinao igny. Fatim-boly reto. Dray. Taretra ny lokoko saika anaovako dada Zily, dada Benoely tamin'ny Krisimasy igny. Nakitolokoko ato igny ve haroka sakovy akoriny ianao? Loha izany marina. Ka izy indray no hita volo dorany. Fa volon'inona moa ny tena mety? Volon-doka volon'inona indray ny an'ity. Ka andahy ve sahambavy ro teko hagnontaniana mare? Ndao rangahy samy hagnetezana kely ny asika asiagna oa. Atao doro volo cocktail dia amin'izay mahery ny setrony. Aza vezivezy. Jesu Kristy io. Zay ary ny anao. Henoy hoe hoenony zela zany. Mbola aza re zany voazeraniko fotsiny dia vatora-kovitra. Ia? Vero misitrika? Mareno, enoya. Dia zay vous ve? Croisez les bras ve eo? Croisez les bras hoa? Zay. Zao no izy. Tsy azo ny vehivavy eo taony manambady ny tefy. Ny fokony efa nomeko azy ka tsy azo no helingeleny izy rampamondy na ety akoatra. Agny akoatra toto saina kay veny ianareo. Heno teo ve zany ravako? Fa ahoana ary zao? Tena zao le efa nampy anay ihany marina. Tsy mipotra mihitsy izy hatramin'izay fa rehefa nandreny anaovana andrarana izy tefy angamba dia nitsangana ny arina ny avelony. Zay arina ianao ravaka. Aza malahelo resina miseto fa Raoba mbola eto a. Sofrano ary agnay ravelo dia omenainy ianao a. Zay tefo maikiny aferoagno anao. Marenina Raoba. Fa mihevitra sa hagnaraka ny teniny maty ve agnao? Zany tokoa. Ny maty ny vadiny maty fa ny velona vadiny velona. Zay sy tefy ny samy velona afaka miaraka eto an-tany. Amaly ny teniko izany ianao. Kisanginy mare zany. Magneky ravaka. Ary mela tao afara koa fa magnodika no aho zany kiboko zany. Tandremo fa tsy misangy ah. Marina tsy ohatry ny olona te hampatahatra fotsiny ity fa tsy matoto zany. Toa tsy ary andy akory azy izy zaniko. Manomboka raha tsy dia miala amin'ity trano ity ianao ary foana ny fikesana anambady azy. Na ny feony aza toa tsy feony aranty akory. Sa ve miova ny endrika sy ny feo rehefa lasa velo? Ny feoko sy ny endriko mety miova fa ny fitiavako ny tefy dia tsy miova ary tsy ova mandrakizay. Eny ary re raha velo fa dia misaotra ny mpamangy. Ary ianao tsy laiko manany any ah. Ve magnangihany fa manampy tamby. Amboaritra ho ahy ravaka dia sa magnelingeliny ianao koa. Ravaka. Hokory ny hevidroko fa hoany dia manam-pitiavana androky. Tena fity modeliny ah. Mela fa lolo, mela. Lasa ihany marina. Ba mitakolaka roa ny havako fa sy maty foa manaina. Ny herendoza, ny herena tambo. Saika sanety hinga resy. Saika sanety hinga resy raha sy nahitako an'le lainga masina hoe mody halako agnao. Movy hatao tena izy le teo. Mangina fa aza miteniteny foana eo Raoba. Dia afa mirediredy mpitiavana tokoa aho ty koa.
koa very hamaky an'le hafatra teo amin'ny tefo moa agnao. Aleo angamba fa sao dia mirehoka amin'ny tany miaraka eo gnareo roa koa. Veny anao isesaka agnaminy hoa aho ry raplasa. Mangina eo ianao raha oba fa mahasosotra ka. Ka ry fa hangina aho. Re misy toko ao aloha dia mba meo kely aho hagnamboniko moral. Ary ke ve nitovana saika alefako ho an'ny bebe ty nampiasanao ty. Hitako ry nahomby. Aza magnatra ny mandona ao agnamiko ao re matahotra amin'ny alina. Izany reny nahatongavako aty aminao mopera. Lalina zany ry tefy. Dia tsy mbola niveriny zany izy hatramin'izao. Izany tokoa mopera. Tena tsy mino mihitsy izy. Tsy mantony aranty. Miaona any ambadimbadika any moa izay dia mikaroka hevitra aminona ny fitiavanay. Dia mody mampatahotra azy hoe manangatra aranty fa olona tsy maty akory. Fa nanao ana tokoa moa ny fanadihadiana nataon'ny setany ambositra. Tsy tena nahita zavatra nahafa-po mopera. Tsy tena misy samilaza hoe maty izy. Nefa dia tsy nisy nahita azy tsony ry zareo any. Ny fahitana ny marina tanteraka momba izany mantsy no ampazava nyity raharaha ty ry tefy. Ka izany mihitsy no nandaniako andro ny dinina tany ambositra sy tany Tomasiny. Ilay olona ny karakara sy ny tonona hoe havany tamin'ireny fiaonanay tany Tomasina reny. Tsy misy ao intsony fa efa lasa ny asany andafy daholo. Tsy misy adresy na nimerona telefonina afaka ifampiresahana ve? Tsy misy mihitsy ka. Honohony fotsiny koa angeny lazandro olona mahalalandro zareo fa tsy tena hoe marina azo antoka e. Raha ohatra tokoa moa ka tsy maty aranty fa mbola velona any. Nahoana ny tsy manatona izy anefa e. Tsy misy ady anie na fanditra ny fanolananay e. Na izy sy ravaka aza ny fankazo sy ny fankatihary tamin'ny fiaonandro zareo tany Tomasy. Nahalala ny fiarahanareo sy ravaka ve izy tamin'izay? Mbola tsy niaraka izay sy ravaka tamin'izay fa tafaverina mambolina taty tanavo tena niaraka izahay. Allo, hay, eny ary e. Izy ve? Ry zareo any ampiasana ka. Ny tena problema manie dia angamba lasa niaraka aminy koa Eropa. Fa ahoana? Ka mbola tsy nody mihitsy an'ilay iny hatramin'izao. Misy hevitra na politika niarahany zareo ve? Politika inona nefa mopera? Azony se antoka tsara ve fa tsy hamadika ny se Raoba? Raoba ve? Raoba sy ravaka? Tsy mino kosa mopera. Marina fa tena nifankahazo ry zareo fa angamba kosa fifankahazo natsotra ka. Isany mahita? Dia ho sanatria ve? Mihevitra ny amaly faty ve ravaka satria mihevitra ny seranto miaraka mangingina tokoa. Raha izany no fieviny dia mety havita zavatra mamofady izy. Dia inona no hevitra mopera? Ka tsy hitako ry sea. Efa elaela koa mantsy izay tsy namonjy lamesa maraina intsony ny ravaka ka tsy mba hita hoe fampiresadresaka koa. Tena vahalalànina mihitsy ny saiko mopera. Tena manenjika velo marina. Tena manenjika velo marina mihitsy aty. Dia tsy tazatazany se mihitsy ve ilay fiara hoe nitondra ny aranto tany Mahajanga? Tsy mopera. Fatalohan'ny alanay dia nanontany hotely lehibe tany izay. Atao amin'ny hotely Lapisine no misy vahiny tondra ilay fiara. Fa anaran'olona roa tsy misy mitovy amin'ny aranto no anarana voarakitra ao amin'ny bokin'ny hotely. Ny sariny koa moa tavela tany dia arak-kevin'izay fotsiny ny fampiresanay tamin'ny zareo. Ary ahoana hoy ny any ampiasana anareo? Nanao permission 72 heures hoy ny ravaka. Hikarakara ny raharanay no motifa nylazany tamin'ny talia. Ka dia miandry an'io 72 heures io tapitra zany ko? Ka efa tapitra ny keo maraina ange ny permission e. Tena misy zavatra nahazo an zareo misy angamba zany anohanitra. Ka eo indrindra mantsy isika izao mopera. Nandrahona azy anie hono ny avelony arano tamin'io fotoana nahitany azy farany io e. Dia ho sanatria novonoiny izany fanahy ratsy izany very zareo? Aza hitako anie izany Andriamanitra. Lazaka anao mopera fa efa sakanao sava-hoteny an-Janahary mihitsy aho sao dia sanatria. Lali tirse marina. Dia inona no hevitra? Ka tena very hevitra mihitsy any mopera no nanatonako anao e. Way ravaka. Allo?
Tena nitapahany marina. Tena izy ve nefa? Tena izy ka. Aleo aloha antsoika. Oay, namony telefônina sahady. Raha ny marina zany dia mbola velona izy. Raha tena izy io fa tsy solony ka fa mampiasa ny telefôniny fotsiny. Ny marina. Andramatsona ihany hoe. Tena namony telefônina mihitsy ka. Raha izy zany izay dia midika fa tsy dia resaka amintsika mihitsy izy zany. Tezitra sy hinanao an-dranomasy be mihitsy anie izy Mompera tamin'izay resaka ifaran'izay. Mamitaka azy no dia ahoana hoy ka inona namboarako azy eo hoe Mompera, tsy misy telefônina ngany aminao mba andramonao antsona indray hoe. Ka efa hoe namony telefônina izy zany ko. Mba andramo amin'ny andraoba indray hoe Mompera. Firy ary hoe 0309 294 66. Ao. Ya. Zaika, zay fa misaonina. Misaonevy. Allô? Allô? Ahoana Mompera? Allô? Izaka izao? Raoba ve? Izy tagny an'ity padra. Bonjour Mompera. Fa ahoana? Aiza izao? Fa ahoana? Fa misy inona? Fa aiza oa? Aty asahan'ny ote. Fa misy inona Mompera? Saika misy ilako amse. Tsetina zigileran'ny automobiliko dia saika mba ila tanana kely amse ah. Ko tena voaraikitra be any avy zao Mompera. Fa aiza ho aiza izao? Sa azo lazananao le toerana Mompera. So mipitra any aminao ny fahotana. Tsy maintsy andalo hitrofisy any aminao ihany aho rehefa tena malalaka. Fa hono hoaho Mompera. Sa nandalondalo tany aminao tany ve mose tefy? Tefy? Tsy mbola nandalo ka, fa misy inona? Zay ihany ko. Resendra nahita azy ianao mako dia aza miteniteny taminy hoa ny fampiresaka asika. Fa misy inona Raoba? Agnao aloha sao dia kisefaka. Fa misy inona ary? Maninona ny tsy lazain-Raoba? Samy lazalaza niena amin'ny any agnao Mompera. Fa inona ary ty mahazo an'se ty Raoba? Tsy matoky ahy intsony ve se? Oka ihany ko. So dia manahirana amin'ny ravaka. Fa miaraka amin'ny seany nga ravaka. Fa ferahana madio reny anay. Any ve ravaka? Allô? Allô? Fa ahoana nitapaka? Tena nitapahany angamba. Tena miaraka marina any ry zareo Mompera. Miketrika inona nefa? Ny azo antoka aloha dia velona ry zareo zany. Tsy mbola matin'ilay avelo. Ohatrany tena malasa eritreritra any ety avelo ty Mompera. Fa ahoana? Ohatrany misy zavatra tsy mazava. Mety olon-kafa mihitsy angamba ity manao sarina velo mampatahotra andry zareo ity ka. Ny mahagaga tokoa ne dia amin'ny fotoana tsy maheo an'se foana no isehon'ity raharaha ity. Ka izany indrindra manko. Ka inona nefa ny tena antony ampatahora iandravaka ka? Asa? Raha atao hoe tsy maty tokoa iaranty ary tena marina fa mbola aty ahy izy dia tsy tokony ho aty amiko ve izy no miresaka aloha. Ka raha mandaty sy araka amin'ny intsony aho, izay vao tokony ampatahotra sy anahoana ny ravaka izy. Fa ahoana tokoa moa zany ny hevitra se raha atao hoe mbola velona any aranty? Efa nafindrako amin'ny ravaka ny fitiavako Mompera. Efa nandinika ela sy nandanjalanja fatratra zavatra masina tsy azo lalaovina ny fitiavana sy ny fanambadiana ka tsy azo sangisangiana sanatria. Raha toy izany daholo ny toe-tsain'ny tanorantsika dia mahafinaritra. Izao ny hevitra hitako otrisia. Andraso farany androany ka raha mbola tsy mody ravaka dia ny televiziona anareo no asaivo manao filazana sy antso hoe mitady azy maika dia ho hiteo zay izy eo. Toy izay tokoa angamba ny marina Mompera. Ka tsy aloha lozako ianao izany ary dia misaotra anao indrindra. Eny ary zay zany fa dia mandra-piona ry se. Mahay reza mivavaka fa tsy misy olana tsy hain'Andriamanitra vahany. Mandra-piona Mompera. Anakory? Hafa nisy nipotra ve? Mbola tsisy ka. Magaga dia misy fiara telo mitovy amin'ilay hitako tany Mahajanga ao an-tokotany ao. Fiara telo? Avelo telo any izany re azoko tsara. Tsy misy an'izany Raoba. Tena misy zavatra hafahafa izao. Miomana tsara fa tsy mainty hitantsika eto androany ny marina. Koa aloha dia sa magnaiko fa tena vitaiko eto ny tantaran'igny arantinareo igny ihany ko.
efa misangisangy fahafatesana ihany izy amin'ity magnavelo ty, koa dia aleo omeko ny sahaza azy. Ny onona no hataony mandry salavoloha mihaso-poasa ro tapiarony io. Tena vitaitsika mihitsy ny tantarany Raoba fa miomana tsara. Tena tsy napoiziko marina raha izay fahatsorany tamin'ny fiaonana ifarany tany Tomasiny izay. Kosa efa hoe marary mafy izy tamin'izay. Ie, Olona efa hialainy zany koa ve moa dia vao havita harasem-pagnahy ihany ianao, fa hono ho aho. So dia sa tokony hiaraka eto amin'ity toerany ity asika, tamy dia miaraka-kobo eto mako. ka mitadiava toerana hafa ary ianao fa efa mety amiko eto e. Izay mihisy, efa misy fedena ve agny aminao? Ampy ny asidra ny etokato e. Tamy dia ny masony roasio avelao avelo-poaka agny, ny ahy efa kople hatramin'ny lamina sy ny fanjay kely. Zany ve ny Andraoba vitinina? Hoagnao, hisy maso ahitaty fanjay kely ahy a. Zay ary fandehiafina ny komando dona kely amin'ny fo, sikisa kely de Gologolo. Dia ahoana moa zany no hevitra ratsy mipoitra eto anefa iharanty? Ataoko mihitsy rangahy izay ahatafidiranao hijerena ny marina. Ino ilay rangahy nitondra ny fiara tany Mahajanga? Ho atoniko vare. Nde rangahy ho atonina dia tambatambazana. Aleo nefa vonona tsara ihany ny fedina. Hay, iza ary zany manampina ny masoko izany? Aza manao sangy mahery eo Raoba. To tanan-behivavy anefa. Iza ary? Iharanty ve? Zany malefadefaka izany ilay fofona ranomanitra. Tena izy izao marina. Mody sy fety ianao Ravaka dia miala tamiko izay. Ravaka? Mbela tany e. Ravaka, fa misy ino? Ravaka, fa... Mangina ianao e. Tratrako ianao izao. Ravaka, fa misy ino? Aza mody giso eo ianao e. Ny hafa no azonao ambakana sy ampatahorina amin'ny avelo fa tsy Ravaka e. Ravaka, mba mahazo mangatam-panazavana ve avelo ino? aza mihesika ho aho komando Raoba zaonina fosiny sy misy fagnampiny vazaha, tamy dia redilitra mosy klarinety Io fa tory Raoba. Ravaka, fa ondry zao e. Fa izy io, tsy tadidinao ve za? Iharanty eny ity. Iharanty ilay tany Tomasina. avelo ny aranty ho fa za mandangy eo. Avelo? Fa ino zany resaka avelo lazainareo zany? Za ve nataonareo hoe avelo? Avitsapao fa olona nofy sy raza. Narary mafy tokoa efa teo am-bavahoana saingy sitrana ihany noho ny fitahin'Andriamanitra. Aya, tandreo Ravaka, aza mikasika an'io anao fa tena velo première division io mitady ho be fitsafitra eo. Aya nitady aya. Fa ahoana ary zao? Tena tsy Ravaka ve io? Efa ela nefa no nandiniako azy teo. Zao no izy zareo miala tsiny ndre raha olona mitovy amin'ny Ravaka fantatro ianao e. Tena noveriko izy mihitsy. Zay ny tonga dia nisangiako nanapelako ny masonao avy any aoriana teo. Miala tsiny ndre raha olon-kafa fa tsy ilay olom-pantatro ianao e. Tena iravaka tokoa ty tompoko vavy. Iravaka, lay sakananao tsy hanambady any tefy. Ahoana tsara hoe sakanako tsy hanambady any tefy? Fa izy tefy tany Mahajanga no nahatazanako azy tsy nahy teny amin'ny bor. Zay fa nitrangany na fenina Ravaka. Hitanao fa fanihaona tany zareo. Nitainy anay jerena fa ny anao zao tefy maika rehetra zao no avy eto akaiky fa so manao akapitaka eo tsy alasarina velo io ve sahy ahy? Tamy dia asio Raoba. Oka aloha fa savonanao esofomany aho. Re zao moa ko vatagna mangasika ry atefahany fetrikely Oka aloha mody hanao movement. Ravako, mba mifanazavana re za. Raha igny agnao mody manao pozina velo tonga sasakaliny angamba teriny mpamosavy agny aminay regny ko fagnazavana inona ndray. Heverinao moramora moa angah zany tsaroako katesisy androny tompo nandehanana nagnendahana sarimasiny zay. Mahamay ty androany. Inona ny politika ny fanarahanareo sy tefy? Ny fanarahanay ahoana? Ny fanarahanay ahoana? Fanarahanay oviana? Taiza?
Izany ianareo niona tany Mahajanga izany ka inondray. Ary aza mody fanonao ianao so mampitombo ny atezerako eo. Inaby moa le mouvement-panaovan'ny profetezimy manay taloha tao amin'ny Escofrain le ty tam de tairo sy tavara oba. Tairo ravaka. Ana voadim-behivavy agny moa mba hatezany komba. Io any repetahiko avy eto de tonga de any amin'ny emeterana ambony simbina vao mijara. Hanimba tele eo ndray vao holoza. Andraso kosa aloha, sao de mba ikambana ary. Aoka, tena ianasy iany angamba. Ovina zany nisy avelo tany aminareo izany. Agnao anie ro agny taniny eto fa sao de safatatrao. To agnao hamidy indray ro mba miady varotra le ty. Fasikoaka ve agnao ty? Teny zay vao azoko. Aoka fa mazava. Ndao manisoa ianareo fa hanazavazavatra aminareo a. Ravaka, vao fitaka ianao. Tena tsy napoiziko ny nataondry kambana. Tandreo ravaka. Fija natotry zany fa tamin'ny de amboary hoe. Why aho ny enty fa maty zanako. Zay, vita ny tantarana. Sambaho zery namely azy teo re misy ny gidragidra. Ary ty koa kay saritahitra. Sa ho saritahitra mare fa le fanjaikely sanavelanao hiasa ho tena blemako. Ka tsindrony amin'izay ary ny masiny fehivavoy izy io e. Kay voagnao ty tamy de mamely agny amin'ny mahafaty. De atao aizao ny razana. Tokony sany matena koa. Tokony ny safurana natao safotra fotsiny. Saza menomenonao fa ndao ba tena tsipy amin'ny litsi-renirano itsy. Agny ve toko fady mibatarazana samy fongo. Ba ataonao rery koa. Resy zay de fognosy aloha vao mibata aho. Why aho zay zo. Ary inona ary mampangovotra andrahobo eo. Ty kay tena lehilahy kabosy kabaly marina. De mangovotra hiany aho rehefa manao fahotana. Nihetrehako any mopera amin'ny fitofesena andro afa mampangovotra io. Le mopera sika io koa mako somary toko de mangovotra hiany aho rehefa manao fahotana. Nihetrehako any mopera amin'ny fitofesena andro afa mampangovotra io. Le mopera sika io koa mako somary hesitesity an'izay azy ny volombava rehefa fahotana lehibe ro lazainao. Andao a bataina. Afa ho fady agnaiko. Afa ho fady agnaiko. Taranaka kady marina resy fady trandraka sy mibatarazana samy fogna. Aloha vidy lamba hagnosa anazy koa. Andro sao fa tongotra kadoka hiany aho. Waizy ianao raha oba. Andrasa aloha mba hitsoka koa fa efa maty io angamba. Aza mihetsika. Way, ary to le sofera hitako tany Mahajanga marina. Tsy misy monga raha matokely a. Aza mihetsika ho a. Zay ato aby agnareo. Dio haingana ny varavarana fa agny. Magnentsy ahy eo afarako eo. Rahaba, afahoana sao? Ataiza fana, arozy ravaka. Zany mihisy. Efa misy fiadiana agny aminao. Mety vaikely ndray mbava aho aloha mopera. Alohany hamaliako zany fakanam-bavany PDB zany. Fa misy inona rahoba? Nandositrininy si. Miseho atoandro be nanahary ndray ve ny avelo? Aiza ravaka? Le rangahika. Le rangahiny manezitra ahy ao fa maty naika. Izany maty? Aiza ravaka? Le avelo e. Maty nay ny avelo. Mitony tsara lory sy Eropa. De tantaro milamina tsara ny resaka. Koa efa vitanay ho aho. Mbola mitady hantaingy indray iny e. Saika hanao mody fany efa vita e. Omeo rano kely aloha io tefy de aoka ilamina tsara fa tsy misy azoko mihitsy izay ambarany e. Asio siramamy le rano raha tefy a. Mopera koa moa mba divay fosy ro angatahin'ny olona de mba lozy ery. Lozy zany marina. Tena totakely kery zareo. Misy an'izao kambany zao. Re kambana metaly ve sy ho namany regny le rasy tapanao film rony. Zany izy rahoba. Eno tsara de valeo fotsiny ny fanontaniako. Voray. Aiza ravaka? Mba asio ho moa voalohany. Aiza ravaka? Valiny zao a.
Ny alapa dia izy rery ny tratran'ilay rangahy mitana basy eo. Rangahy mitana basy maneno? Polisy ve sa zandary? Natafitra malagasy na carte mobile lo. Zay aloha sy haiko satria sy nampiseho karatra izy fa poletany naseho. Mangina aloha raha oba. Zay kosa ngamba safang taniena koa. Eto ny resaka ao mopera. Miala tsy indrindra tompoko fa Hafa ho na mahiteo ny tranoko miveravera. Io ary le izy fa tonga sambaro namely azy teo sefoa. Dia mba sangako eto mason'ny mopera ny tagnako. Ravaka ary namely azy apitaka. Tonga dia tagny amin'ny mahafaty azy re. Fa ahoana zao tompoko lahy? Fa izy ary anao tompoko? voalohany aloha tsy olon-dratsy aho fa za matahotra nareo. Milaza sy olon-dratsy nefa misy basy agny aminao agny. Peta tsara se fa nazavazavatra betsaka momba ny rantsy sy lay avelo zary alika mampatahotra nareo aho. Nampisangam-bolo mihisy fa ngamba vitany nampatahitra fotsiny. Zereo fa fosy sasaka ny ahy ny volo. Ka izay mihitsy anie ny ahatongavako e. Hampisavany zany tebotebonareo zany. Ento ary ny teninao tompoko lahy? Narary aranty. Efa roa taona zay. Natao hoe tsy ho sitrany intsony. Kanto sendra nandalo tao ty Manakara izay mpitsabo amina hopitaly lehibe iray any ivelany. Trangana aretina tsy dia fahita firy nahazo azy ka avy dia nentina hitsaboana tany izy. Betsaka no ny hevitra hoe maty izy. Dia nagnangatra? Aza tapahany seny resaka. Nagaga fa nisy kambana malagasy roa vavy koa nitsaboana tamina toerana io. Dia Yanisy Yana. Zay ary le kambana metaly nolazako anareo. Efa hoe marinina losy e. Ny zavatra nagaga ihany koa dia andro iray naterahana izy telo vavy ireo. Zany hoe mitovy aniversera. Dia ahoana? Ny tena navariana dia saika tsy hainy nanavaka azy telo vavy fa kapoka iray na bika na endrika. Izany ve? Asehoko anareo zareo e. Fa inoy aloha ny toy ny tantarako. Sitrana somatsara Yanisy Yana fa iarantony mbola tsy sitrana tanteraka fa mbola manaraka ny traitement hatramin'izao. Hoatra mahaliana any zany film zany padra. Nandritra ny fotoana lava nitsaboana azy telo vavy tao Manakara ny nahalalana fa zanak'olona iray ihany izy telo vavy ireo. Kamba telo ve? Tsy alatri zany fa samba letri io. Lalany zany marina. Efa nataonay ny fanadihadiana fa tany amin'iny faritra tsy mitaiza kambana iny ny avindry zareo. Iaranto sisa no nitazomindreniny fa izy roa vavy dia Yanisy Yana ny mena olona. Tatiorina nefa dia maty nalahelo ilay reniny satria lasa n'olo-kafa ihany koa Iaranty. Toa hoe mpivarotra nga ireo olona nazo any Iaranty ireo. Ka raha vao nazo ilay zaza dia nifindra any amositra ry zareo. Azonareo tsara ve lohatra eo? Zany ro taho mazava hoatrany masoandro aly ny Ramsea. Fa zatranga koa le basy a. Rehefa andeha hanoro azy telo mirahavavy ny toerana ny aviana aty Manakara zahay dia nitantara zavatra betsaka tamin'ny Yanisy Yana Iaranty mikasika ny fitiavany an'izany tovolahy antsoina hoe Tefy zany. Zato kaiky zato io olona io rasefoa. Hay ianao mitefy dia faly mahalala anao tompoko. Za koa tompoko faly mahalala anao. Toy izy aloha ny tantara fa se teo ny koktailina ny fafakalalana. Toko vao misy ihany ny divain'ny ray aman-dreny ao. Aoka fa tonga dia azoko. Tany mahajanga ianareo. Izay sy Iaranty. Teny anankiray no nijanona teto tana. Izany tokoa. Fa ahoana? Hitako indray takariva tany amin'ny bory ianareo sy Iaranty. Toko ny tamin'ny 5 ora teo. Tamin'ny talata teo iny. Laza ho nahita anareo tany mahabiby koa nefa iravaka tamin'io fotoana io. Yanisy profesora Rabez zay. Avy eo dia niantso anay koa i Raoba. Zay. Niantso anay i Raoba fa hoe nandalo teto an-trano tamina fiara-mitovy amin'ilay hitanay koa Iaranty. Yanisy profesora Rabez ireo. Dokotera telo mantsy zay ary samy manara-masony azy. Aho Rabenja sy Iaranty. Profesora Rabeza sy Any ary profesora Rabeza sy Yana. Aoka fa mazava ya. Ninona ny mazava raha tefy a? Oka aloha e. Za kosa sa magnaikiko. Sy maintsy mandoa onitra koa anareo amin'ilay raharaha navelo. Ka izao le izy. Tantarainy Iaranty foana amin'izy roa vavy ny fitiavany an'ny Tefy. Tsorona aminareo aloha e.
fa tsy mahalala ny fisianareo mihitsy izay dokotera sy ny tsy fahalalanareo koa ny zavatra nataondry zareo no ny hitany ianareo. Itefy mantsy tiany anisy ana hiaraka amin'ny foana ho ny tefy sy aranty dia mamorona hevidratsy izy ireo vavy manao sarisarina velam-pitahotra anareo sy anirena ny ravaka hisaraka amin'ny tefy. Tena magnezika velo fobly izany sika raha tefy io. Ny zava-doza dia izao, no everiny ravaka ho ray mpitetika amin'izy telo tefy, nanjary nankala ny aranty izy ary nikasany hamono azy. Toko efa naseny fa efa maty ve? Vao mafy tokoa saingy tsy naninona ka, efa nentina teny amin'ny hopitaly. Somary navarezana be ihany ny rano, kanefa so ihany fa mitovy any tokondray izy ravaka. Nanaiky ny sitrapony hanome raha azy izy rehefa nazava taminy ny zavadrehetra. Izay ary ny anareo, ifinoanao ponanareo io dia mbola averentsika malagasy mihitsy. Onona matiny tokany sy fihinanakanina ka hoe misavonona hoe naseny sasany. Izay vao nitony ny eritreritro marina. Misaotra anao profesera. Sao dia mba misy pilina fanovana toe-sainy any aminao any profesera fa dia tena salasa koa. Dia be any ro tratran'io aretin'io ny malagasy. Agnay izao dia tena sy mahalala kory fa ho samaty araty. Dia sy nanaovanikala roa sinema dia ho avelo koa ho velo. Dia nagnezika velo ry. Iverinareo vao sy manjaka moa atiny hoe azony zavatra narahindolo hoe hatramin'ny mpianatra sy mahay domaine de division any amin'ny terminal aby ro lazaindry zalahy ho nasiany sasany tamin'ny fraction ho narahindolo tamin'ny fanaovana cours du soir no moperiany angamba ry samba sahilolo sangisangena koa. Tena tsy mba naposika izao tantara izao marina ka mba telo izany ry aranty. Izany tokoa ka, dia nampitondra ny fialantsiny moa anisy ana tamin'ny hevitravina nataony. Mifona hono izy ro vavy. Ny bandy koa ane manana fosiporo hoe. Ka izao no izy raha tsy dia nahirana anareo loatra, tsy aleo ve miaraka makany amin'ny hopitaly sika rehetra fa any daholo izao ry zareo. Ampindramo akanjo lava mopera hafitra ofeseko an'izao roa vavy mamao sapiny izao. Ka ery alahaka izany ro manao avelo mampiorohoro anay. Za meko fa misorany rainy fa vetaveta kary. Andao andeha raha oba, milamina izany ny raharaha. Mivalina hatro ny manetsika velo. Nareo teo magnezika velo. Dia penny Rondra niaraka tamin'ny Ratsim, Heny, Fatso, Micheline, Vony, Nantenaina, Andry, Njaka ary ny mpanoratra nandray feo Christian.